Falmerabatsika rehetrarehetra. Teknika azahoana anana tsara. Voalohany aloha ny kalitao masomboly mila milay. Ny faharoa raha ohatra ka biolojika dia resatsika satria nenay biolojika trany. Ny faharoa dia ny teknika fambolena mila mampiasa zezika. Rehefa tsy manao zezika nareo dia mila mampiasa zezim-pahatra tsara, mila manao bio-pesticide. Marobe ny voandelaka, marobe ny taretra, marobe ny tefrozia eny aminareo reny afaka ampiasaina anaovana azy. Tana-masoandro, voandelaka, taretra afangaro amin'ny mololo, ampiana tainombolena kely, tonga dia ranon-jezika amin'le OKB, mahazo vokatra amin'ilay be ohatr'izao nareo, tonga dia amin'le assuré tsara.